Eksodosy toko faha 1. Lalàna nasain'Andriamanitra ho tandremany ny zanak'Israely. Ary izao ny lalàna izay ataonao eo anatrehany. Raha mividy andevo Hebreo ianao, dia 1 taona no hanimpony, ary amin'ny taona 7 dia hiala ho afaka fotsiny izy. Raha izy irery ihany no miditra, dia izy irery ihany no hiala. Fa raha manambady izy, dia hiala hiaraka aminy koa ny vadiny. Raha manome vady azy ny tompony, dia miteraka zazalahy na zazavavy aminy izy, dia ho an'ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany, fa izy irery ihany no hiala. Fa raha milaza maromaro na lay andevo ka manao hoe, tsy foiko ny tompoko sy ny vadiko ary ny zanako, ka tsy te ho afaka aho, dia ho entin'ny tompony ho eo anatrehan'Andriamanitra izy, ary dia ho entiny ho eo amin'ny varavarana na ho eo amin'ny tolambaravarana, ka ho tevehin'ny tompony amin'ny haolony sofiny, dia hanompo azy mandrakizay izy. Ary raha misy mivarojanaka aho ho vaty tsindranon'olona, dia tsy mba ho tahaka ny fialan'ny andevolahy ho afaka no fialany. Fa raha tsy ankasitrahan'ny tompony izay nikiasa hanambady azy raha vehivavy, dia havelany avotana ihany izy. Tsy ahazo mivarotra azy ho any amin'ny firenena hafa izy, satria efa namitaka azy. Ary raha mamofo azy ho vadiny zanan'lahy izy, dia araka ny fitondra zanakavavy no ataony aminy. Ary raha maka vehivavy hafa ho vadiny izy, dia tsy ahena ny fihinany sy ny fitafiany ary ny fomba mpanambadiany. Ary raha tsy ataony aminy izany zavatra telo loha izany, dia hiala ho afaka fotsiny raha vehivavy, fa tsy handoa vola. Izay mamely olona ka mahafaty azy, dia hatao maty tokoa. Fa izay tsy manotrika, fa Andriamanitra no manolotra azy eo an-tanany, dia hanindro ho anareo fitoerana izay andosirany aho. Ary raha misy olona afisasahy amin'ny namany hamono azy amin'ny fahafetsena, dia alainao izy, na dia eo amin'ny alitarako aza, mba ho vonoina ho faty. Ary izay mamely ny rainy na ny reniny, dia atao maty tokoa. Izay mangalatra olona na efa namidiny, na mbola hita eo an-tanany ihany ilay nangalariny, dia atao maty tokoa. Ary izay manozona ny rainy na ny reniny, dia atao maty tokoa. Ary raha misy olona mifanditra, ka ny anankiray mamely ny namany amin'ny vato na amin'ny totohondry, koa tsy maty izy fa marary ambany tsia, raha fa mitsangana indray ka mandehandeha mitehina eny alatrano izy, dia ho afatsiny ilay namely azy, kanefa handoa ny hevitrandro tsy nanaovany zavatra izy, sady hitsabo azy mandra-pahasitrany. Ary raha misy olona mikapoka ny andevolahany na ny andevovaviny amin'ny tsorakazo ka mahafaty azy eo am-pikapohana, dia ho valiana tokoa izy. Kanefa raha mbola velona maharitra indray andro na indroa andro izy, dia tsy ho valiana ilay tompony, fa areny ihany izy. Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manananaka, ka teraka tsy tonga volana ny zanany, kanefa tsy misy maninona, dia ho saziana tokoa ilay olona arak'izay anaovany vadin-dra vehivavy azy, ary handoa arak'izay andidin'ny mpitsara izy. Fa raha misy maninona kosa, dia hanome aina solon'ny aina ianao, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra, may solon'ny may, ratra solon'ny ratra, mivatra solon'ny mivatra. Raha misy olona mamely ny mason'ny andevolahany na ny mason'ny andevovaviny ka mahasimba azy, dia alefa ny ho afaka izy noho ny masony. Ary raha ny nifiny andevolahy na ny andevovavy no afany, dia alefa ny ho afaka koa izy noho ny nifiny.
Ary raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy dia ho toraham-ba tokoa ny omby ary tsy hohanina ny henany ary ny tompon'ilay omby dia ho afa-tsiny. Fa raha omby efa zatra nanoto hatramin'ny teo aloha iny sady efa nambara tamin'ny tompony izany nefa izy tsy niaro azy koa nafaty lehilahy na vehivavy ny omby dia ho toraham-bato ny omby ary ny tompony koa ho vonoina. Raha saziana izy dia handoa vidinaina araka izay sazy atao aminy. Raha manoto zazalahy na zazavavy ny omby dia araka izany lalàna izany koa no hanaovana azy. Raha manoto andevolahy na andevavy izy dia homena sekely volafotsy 30 ny tompony andevo ary ny omby ho toraham-bato. Ary raha misy olona manokatra lavaka na raha misy olona miady lavaka ka tsy rakofany ary misy omby na biriky latsaka ao dia hanonotra azy ny tompon-davaka ka vola no alohany ho an'ny tompony ary ny maty dia ho azy. Ary raha misy ombin'olona mandratra ny ombiny namany ka mahafaty azy dia midiny ny omby velona ka ho zarainy ny vola vidiny ary ny maty koa ho zarainy. Kanefa raha fantatra fa omby zatra nanoto hatramin'ny teo aloha iny ko tsy niaro azy ny tompony dia hanonotra omby ho solon'ny omby tokoa izy ary ny maty dia ho azy. Raha misy olona mangalatra omby na ondry na osy ka mamono azy na mivarotra azy dia hanonotra omby 5 ho solon'ny omby iray izy ary ondry na osy 4 ho solon'ny ondry na osy iray.